Fa makasika papasosy resatsika. Malaza be eto Madagasikara ny papasosiko raha tsy voandroany koa nisy ny papasosiko. Efa nisy hatramin'izay ny papasosy za zao nanao publication androany. Efa hatramin'ny andro fahampanjaka nisy ny papasosy. Fa ny zavatra ratsy za aloha zareo tsy mankasitraka le fomba tamin'ny andro fahampanjaka satria ny tamin'ny andro fahampanjaka enjana be lalàna satria ianao raha vao tsy manara-dalàna gli tapaka ny tendanao tonga de tapaka ny tendanao tsy samindra fo aminao eo na ny havanao na ny fianakavianao tsy afaka miaro anao koa satria rehefa zay ny didin'ny mpanjaka de efa gli daholo. Ianao zany tsy afaka mamaly mihitsy ianao na de hoe manana fahamarinana ary. De zay le tamin'ny fomba fahampanjaka taloha ny andevo mbola le nanjaka de ny vehivavy rehefa angonina amin'ny lapa mpanjaka de ohatrany hoe lasa andevo zany lasa andevo mpanjaka sady mandroso sakafo lasa fitaovana filelena ihany koa ary ambonin'izay koa ndry de tsy manana liberté otsika fa ao fotsiny zany ompiana ohatra volavo ao ndry miaraka amin'ny mpanjaka de zay ihany. Raha sendra tratra nefa ndre miaraka matory amin'ny garde na hoe miaraka matory amin'ny olona hafa gli koa ny tendandry satria tsy ndry hoe miaraka tamin'ny olona hafa fa tsy mpanjaka ihany za hoe de morary. Zay zany zay ny papasosy ny olona taloha fa ny papasositsika amin'izao indray efa fomba moderne. Ny papasosy amin'ny taona 3000 tsy haitsika mety manao ahoana indray zareo amin'ny taona 3000 amin'izany vaninandro zany fa zareo indray zany ny fosatsika amin'izany amin'ny fotoana rehefa raha mbola misy ny Facebook na mbola misy ny internet de zareo indray no fosatsika. Fa ny fombatsika amin'izao indray moa zany papasosy amin'izao manome vola izy de raikitra ny lely de zany lela mody misy tambiny le izy. Sitrapony ndray koa le satria hoe raha mazoto de miditra raha tsy mazoto de miditra. Ny antsika moa zany raha vao resaka lely de ohatran'ireny tonga de ohatran'ireny fiainana mampatahotra be zany zay le atao tanàna hoe mahamenatra ozintsika kanefa le zavatra iainantsika eny amin'ny fiarahamonina eny. Maro danakinareo meky an-tsary lalàna eny mandany andro makeny ny papasosynareo isakarivo. Eto fotsiny izy mody miseho tsara fanahy be mety tsisy ilana an'ireny mody miseho endry be fa rehefa mainy endromboanjony izy lasa izy makeny tsara lalàna mandany vola. Raha resaka hoe fandaniana vola amin'ny resaka sipasipa sy ny revirevy de ny lehilahy no tena mpandany vola amin'ny resaka karazana vehivavy maro. Ny vehivavy manao sipa ihany mampirafy miaraka amin'ny karazan'olona maro isan-karazany fa ny vehivavy efa tonga atao fanambadiana de miezaka manao zay mampatsara ny ankohonana sy ny tokantrano. Fa ny lehilahy amin'ny mampapasosy anazy mbola misy efa 10 taona mbola lasa ihany mandeha rangalitika manetsika zao sipa rehetrarehetra zao. Vehivavy zany le olona. Raha resaka fitadiavana lely karazana lavaka maro sy hoe fampirafesana lehilahy zany ny tompony. Eny mampalahelo moa zany isika eto Afrika eto matetika ny vehivavy Afrika no mijaly kokoa raha ny sipany endasy koa tsy azo lisany an'izany. Vehivavy ny any amin'ny tany mandroso 5 taona ihany reo raha ela indrindra de ny saraka satria maninona ny vehivavy tsy manaiky ho ambalian'ny lehilahy. Ny lehilahy le zay foana hoe zay ny deba atao trano zay ny enjana de zay tsy maintsy manambany zay tsy maintsy ambony tena zay tsy maintsy topoina. De ny vehivavy malagasy le tsisy atao tsisy apoka indry sady tsy nianatra indry sady tsy miasa tsy mikarama raha isaraka indry matahotra ihany koa inany amelomana zanaka tsy maintsy miatra tiray filao indry na hoanina tsy hoanina. Zay zany mahakasika le papasosy any resatsika afaka foanana vele izy de raha ohatra ka samy mandray andraikitra daholo ny tsirairay de foana le izy lehilahy aloha. Raha ohatra la ka dankitra elange fa lehilahy manambady aman-janaka fa maninona ke volany lehilahy no lanina amin'ny karazana vehivavy hafa. Mahatsapa tsara lehilahy fa manana vady efa manana zafe kely efa ambon'izay koa lehilahy fa hoe efa nahazo taona. Maninona ny volany lehilahy lanina amin'ny karazana vehivavy tsy ampy taona mbola tsy manambady ary mbola tsy nalala fiainana. So de mihevitra lehilahy fa marina koa amin'izay fotoana zay. Eto tanàna mantsy zay foana raha vao lehilahy tratra mampirafy ohatr'izay zay nge bandy zay nge kapacita fery vava fotsiny zany. Fa ny lehilahy tsy mahazaka voalora tsisy vehivavy satria lehilahy raha hipetra-drery lehilahy tsy havita zany hoe rehefa avy miasa lehilahy vao andeha hitsiana vao anasa vao andeha hatsaka vao andro hanina nefa lehilahy reraka avy miasa
misy lehilahy mahavita zany 500 ihany fa raha misaraka amin'ny vadiny lahy dia lasa tsy maintsy milafika ny deuxième bureau na hoanina tsy hoany. Ny vehivavy raha misaraka mipetra-drery antony ihany koa dia eo le mitarika aky satria ny olana eto Afrika ny vehivavy dia lasa hoe ny vehivavy foana no tsy maintsy mandraikitra ny ankizy rehefa misaraka amin'ny vady dia le ry lasa mandeha milafika eny amin'ny deuxième bureau dia takany ny vady aman-janaka raha te hanome vola manome vola raha tsy te hanome vola tsy manome vola. Tsara ve zany? Zay nefa lamaody eto an-tanàna dia mihevitra daholo isika rehetrarehetra indrindra moa zany fa ny lehilahy hoe tena zay bandy zay. Elahy nge enjea aneritreritra elahy ihany elahy. Enjea aneritreritra elahy ihany elahy fa zany hoe tsy hitany elahy zay atao. Iroso tsy maintsy hiditra amin'ny deuxième bureau na hoanina tsy hoany. Niala tamin'ny madama raha iverina any mahazo tahoaka fafa sy ompabararaka tsy maintsy ohatrany dakana ihany kalany. Dana mipetra-drera hitantsika amin'ny tena hoe bandy amin'ny elahy. Fa aza miaraka mipetraka amin'ny vehivavy dia ho hitantsika hoe bandy. Afaka mijoro vavolombelona eto ve zay lehilahy mipetra-drera ahitantsika anazy hoe tena enja ny elahy. Fa dia mizesy tamin'ny doka tena fotsiny zay bandy zay dia mahazaka sipa maro dia zay voay zay. Voay amin'iny olombelona elahy ko voay ahoana. Papa sosialy resantsika eto. Any amin'ny Tamandrosa ny olo malaza jerevinareo 50 cents. 50 cents Ridaidi reny anke manakarama sipe. Manakarama sipa re pute de luxe ositsika. Lay makoreo le tsara lalana zany any ireny le mora kely ny vola aloha fa ilay pute de luxe hoe miaraka aminazy miaraka mipetraka aminazy dia karamaina isam-bolana mikarama ohatry ny olona rehetrarehetra. Zay neny amin'ny Tamandroso. Ry 50 cents manao ohatry zany. Ridaidi nanao ohatry zany. Fa zavatra mampime rehefa lehilahy zay ohatra hoe ilay sipany miaraka tamin'ilay bandy akama dia marary raha vao fantatry ilay lehilahy zany hoe efa sipany io dia niaraka amin'ny bandy akama zay ny tsy zakany lerony. Zany tsy ary nyantoana papasosy. Composé tsy niaraka tamin'ny papasosy composé nge miasa fa sonareo mihevitra hoe composé raha manao resaka lela dia hoe varotra fory eto amin'ny hoe hiaraka amin'ny karazan'olona rehetrarehetra tsy marina zay. Composé miasa fa sao dia verinareo fa dia hoe matory fotsiny ny androm-piainan'ny composé akory. Ny Facebook nge zareo tsy natao hifampizarana fiainan'olona ny amin'ny fiainana anaty lavatrano. Amin'ny Facebook anazy fitantarana ny zavatra rehetrarehetra fa tsy raha ny tokony hoe tsy natao hitantarana fiainanao anaty lavatrano ny Facebook. Tokantrano tsy ahaka ozy le fitenenana dia samy manana ny tokantrano tsirairay. Fa io moa zany anjaranareo rehefa tianareo paritadrita keto ny fiainanareo dia fa eo nareo zany. Resaka papasosy ihany resantsika ny any amin'ny Tamandroso zay maro ny olo malaza manakarama ireo pute de luxe ireo le indri hoe mazoto fe indri karamaina isam-bolana dao isa natao filelena zany ndry loha zao dia miaraka karamaina ohatr'izay dia rehefa leo rehefa tapitra le izy dia misaraka. Fa zavatra nampime fotsiny tsy hoe mampime zany zavatra mahagaga amin'ny lehilahy zany amin'ny akapobeany. Rehefa fantatry le rony efa niaraka taminazy dia niaraka tamin'ny bandy akama dia marary andory le rony. Ohatr'izay zao ny olona 50 cents Ridaidi tao aloha tao raha miditra anaty Instagram nareo dia mahita ilay tantarandry zareo. Ny vady malala 50 cents raha tsy izao tena tamin'ny Philippines izy zay dia top modèle angambika alanina. Dia nalainy vadiny zany izy dia fanterahany ny vadiny fa zany hoe tsy niaraka ela moa zany ohatry zareo fa nisaraka avy eo. Dia noho ny efa taty aoriana elaela taty karamainy Daidi le vadiny 50 cents atao ohatra le pute de luxe lela zay koa atao fitaovana filelena. Dia kanjo moa zany fantatry 50 cents ihany avy eo le izy ouais le tie nefa efa nisaraka 50 cents sy ilay vady malala zany efa samy célibataire zareo fa kosa zany tsy zaka ny sain'ny lehilahy zany hoe mahita ilay vadiny na dia efa nisaraka ry zareo le miaraka amin'ny olona hafa indrindra moa zany fa raha mba raha hoe bandy bogosy noho izy na bandy manam-bola noho izy dia tsy zaka ny sain'ny lerony le izy. Mahampime mihitsy nge le lehilahy rehefa atao tsy mahazaka nefa miseho mahevava be. Dia raikitra ny ady raha mijery anareo ndanaka ianareo miditra anaty Instagram fa mbola ao le profil dia ao moa zany 50 cents manapatry ny atezerana hoe le tie mamoaka secret ndray le ry voaka daholo ndray secret manaratsy le vadiny ndray izy zany hoe ohatr'izao kelana ohatr'izao kelana. Ka amin'ny akapobeany ny lehilahy le tsy mahazaka an'izay le hoe
raha sendra hitan'izao ny hoe Alexandrina le hoe lehilahy miaraka amindreo bandy tsara no izy na hoe bandy bogosy no izy na bandy manam-bola no izy zaka lehilahy zay. Fa resaka papa sosy ihany resatsika mahakasika le hoe afaka foanana ve afaka foanana le izy ka fa isika tsirairay no mandray andraikitra fa tsy nasika moa zany rehefa le misy tsy mety de ny filoha ihany naton'izany na koa ny idiran'ny filoha zay papa sosinareo raha pirenena zao mahafaty anazy ohatrany papa sosinareo any fa isika tsirairay no miezaka mandray andraikitra lehilahy manambady aman-janaka lehilahy manana zafy kely inona moa zany ny andaniny elahandro amin'ireo tovovavy tsy ampy-taona miala sakana manana tabory elahy dangotra le izy misy vady angela maninona raha i madama no entina manalazy de ozy elahy tena efa malazo be ny kalana ary ny tabory ny elahy koa tsy efa malazo tsy any amin'le fiainana lay vatana ivelany zany any le vatana endrika ivelany mahafinaritra atsika fa na ivady ny elahy io ara na mahazo taona ary izy mbola dangotra te ilely ange izy fa kosa ilay tokantranonareo varalila ohatra zay de lasa varalila trany amindely manam-bola elahy 10,000 nety lehilahy mandeha manenjika deuxième bureau fa maninona raha hoentina miaraka amin'ny madama zay 10,000 zay hoentinareo manalazy inona kay le olana fa hoe tapotapoa mahita le teritery le reny mbola mety amin'ny bany fa ty efa tabaloaka be tsy mety amin'ny bany revirevy fotsiny ke mbola resaka alika fotsiny ao anatin'ny sainy elahy ka matoa elahy zany mandeha mandany andro makana ny deuxième bureau efa fanapotehana ny tokantrano elahy zany zay inge tsy maintsy ho fantatry ho vadiny elahy na hoelana ho aingany sao de mevitra elahy fa tsy ho fatan'izany fa tamin'ny foana io na hoelana ho aingany tsy maintsy mampirafy normal be raha varalila ny tokantrano ho an'ny lehilahy zany raha ohatra ka tiany elahy ho foana nia resaka hoe papa sosy madama efa manambady elahy izy zany asiny isan'andro tsy somaratsy zany ange mahaiza fotsiny elahy tsara fanahy satria rehefa ratsy loha elahy fomba hoana keny ny olona nandeha andany andro fampitotsina amin'ny elahy nefa elahy raha ratsy loha fifanampin'ny mpivady anankiroa ny atao ao fa tsy hoe zay reviny elahy rehetra zay zany torohevitra ho an'ny lehilahy rehetrarehetra manambady sy ny hoe andeha andany vola amin'ny deuxième bureau elahy lisany any ange marary andoha matérialiste be rangale sipa raha tsy vidanany akanjo izy ohatrany tsy manaiky mihitsy raha tsy vidanana kiraro izy tsy manaiky mihitsy ohatray fa maninona koa moa ilay vehivavy no me lehilahy vola fitiavana angena atao tsoro marina tsy manam-bola hoe ndo atao mariage ndria raha célibataire nareo ataoko mariage ndria anomana mariage zako mivady tsika avy eo de zay natao zay condition fa ny elahy de any amin'ny lehilahy afaka mahafaty anazy tsy maintsy omena vola zany izy raha tsy zay tsy mahamely afaka efa zay foana toe-tsain'ny lehilahy normal be elahy raha tsy miadana ny tokantrano aloha raha manambady ary tsy miadana ihany koa ilay resaka pisipa raha ohatra ka manao sipa zay tsy hatra ho an'ny lehilahy rehetrarehetra ny olany atao amintsika mazy vehivavy foana mahazo tsiny rehefa misy lay hoe io zao ikala niaraka tamin'ny papa sosy de vehivavy tsy malaza tena vehivavy ty sy ilaivana azy ka mba te hivarotra koa iziko fa ilay lehilahy koa ahoana mba te hividy koa nge izy fa iza moa mitena amin'ny papa sosinareo hoe andana mividy volana ange no voaka te hividy izy zaniko nanokatra ikalany mba te hivarotra koa izy fa na izany na tsy zany torohevitra toroko ny tovovavy raha mbola mpianatra indri asiko sira indray zany ny tovovavy zay mahakasika ny lehilahy papa sosy le hoe miaraka amin'ny tovovavy nisy roana zany aloha raha ohatra raha hoe tiatsika malagasy ho fongorona ny papa sosy aza zaraina eraky ny tovovavy tsy ampy-taona ny taborin'ny elahy manambady elahy madama entina manalazy milamina elahy zay tokantrano milamina mandra-pahantotra ny fiainana tokantrano milamina daholo tsy mananeritreritra hafa koa elahy am'izay fotoana zay hoe iza ndray moa zany le samborina amin'ny herinandro iza ndray moa zany no japiana amin'ny herinandro tsy efa zay daholo calendrier alisany eo fantatry ny vadiny elahy foana io na hoela na hoaingana atao vohatra anankirangy accident elahy na leny rehefa malemy eo ampandriny elahy iza andadiaviny elahy ikarakarany elahy fa tsy ilay madama fa anambaniny elahy isan'andro ve izy no tsy maintsy ikarakarany elahy sy andeha itrosany aman'olona sy ikarakarany elahy isan'andro noho izany madama zany omena fitiavana fa aza mandany andro mahakasika ny tovovavy indray ho an'ny tovovavy
mbola mpianatra manana ray aman-dreny mipetraka amin'ny ray aman-dreny de torohevitra ny atoroko tsy ilaina tompoko ny papasosy, tsy ilainy zany. Manana ray aman-dreny mpiantoko ndry efa tsara be zany, tsisy maharatsy am'izany, miadany ndry satria mbola velona ny ray aman-dreny. Ny olona kamboty ary efa tsy fidiny mbola avy zany misy ray aman-dreny zany. Mianatra ihany koa ndry de mifalia satria misy ireo zanak'olona kamboty tsy mianatra de voatery miala mianatra de tsy maintsy mandeha vatra voanjo satria tsisy ny hoenti-manana. Indria nefa de miadana be sady manana dada sy neny ary ambon'izay mbola afaka mianatra, mifalia, milamindry zany. Resaka kata ndray ka zay le mahafatifaty ny princesse Ginette Ravaipaty anakarena tampoka. Ny any am-pianarana niaraka tamin'ny papasosy na zanaka mpanan-karena mipiara-mianatra amindry de eo ndry tsiriritra. Tondraka tsara tarehy be izy, manana iPhone izy, manana pataloha vaovao le modele vaovao be, manana jorda tsara tarehy, short vaovao tsara tarehy, poketra tena marika vrai marque be. Ino entin'ilay fitsiriritana ny tovavy malagasy mbola tsy ampy-taona de lasa tonga am'izay aveo le fientanana hoe misy papasosy ary antoka anao fa andeha hanalaza araka amin'ny papasosy de mahazo an'ilay kanjo tsara tarehy de voatsintroko ilay zanaka mpanan-karena miseho amin'ilay manindry anako. Sady izay no ao anatin'ny saindry, diso ndry raha izay no ao anatin'ny saindry, satria papasosy aloha tsy hizara vola mamaim-pona ho andry tsy maintsy sokafana le fory. Ambon'izay ihany koa indry raha ohatra hoe manao kapoty efa vaky zany le fory. Raha manao fanabeazana aiza ndry de eo ihany koa hoe ny fananenana ratrizay rehefa hiteraka satria fanabeazany eto amintsika de somary mahery kokoa. Mahakasika an'le hoe raha ohatra indray ndrika le hoe miaraka amin'ny papasosy le zay le teneniko zay, raha misy lehilahy tara amindry tena tiby andry lasa miemitra satria ndry hita miaraka amin'ny papasosy de efa maty passeport zany tsika zany. Ny lehilahy ty fosafosa fa ho hitandry tsara fa miparitaka any ambadika any amin'ny karazana lehilahy maro isan-karazany any momba ndry. Eto ihany koa mifalia ndry le lazaiko teo hoe raha mbola manana ray aman-dreny miantoka écolage, manome sakafo mariny atoandro hariva ary ambon'izay ndry afaka mianatra tsara, zava-dehibe zay. Ataovy mahampy ilay ataony dada sy neny ato trano. Ny rendrarendra tsy maintsy misy, ny lamaody tsy maintsy misy, ny lay fitsiritana eny an-dalana eny tsy maintsy misy. Fa kosa ny fiainatsika de mila mandalo an-tanatohatra. Mbola zaza indry zao ny adidiny ankizy mianatra any an-dakilasy, manao zay atafitanazy aloha, zay aloha. Raha ato amin'ny andro fahatanorano ndry zao mianatra tsara zany, raha mbola mianatra indry vitao tsara fianarana, raha roto fianarana. Rehefa mianatra indry rehefa tafita aveo tsy maintsy miasa. Rehefa mandraika rano ndry aveo de lasa manam-bola de mividy an'ireo zavatra zay tiandry atao rehetrarehetra. Ary ambon'izay ke rehefa sipa bosista sy sipa niasa tsara ndry maro be angely lehilahy hitangorona ka vady andry, ka zay koa le tanjony. Vehivavy hoe mahaleo tena, zany hoe kory tsy hoe mahaleo tena hoe za hanao fiaina célibataire fa hoe mahaleo tena mba manana maha izy azy. Tsy tsara ihany koa ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny moa zany raha vao manao sipa ny atao trano na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy de eo nareo ray aman-dreny tsy miteny tsony efa lehibe nareo e, za mongamoka aninona e. Rehefa manambady nareo de ahita tsara e, zay zany ataon'ny ray aman-dreny malagasy. Fa ampy ve zay ozy ianao ray aman-dreny? Tsy ampy ange zay. Ny isika olombelona hatramin'ny fahadimy amby roapolo taona de ity ati-dohantsika ety mbola tsy fehany io. Noho izany eo ianao ray aman-dreny efa nahita lalam-piainana de mba hatoroy ilay zanakao mba halala ny tokony ataony, mba tsy hivily lalana na sendra ho solafaka izy atao anatin'ny fahatanorano. Rehefa atao anatin'ny fahatanorano isika sy miala sakana de eo tsika le miseho milay be hoe zay bandy, zay ohatr'izao, zay tena te hanalaza, zay tena milay be ty fiainany ty. De eo ianao manao fiainana adala. Kanefa ny ankizy amin'ny maha-ankizy ny ankizy le mbola miseho milay, mbola ny vatana ankoza be fa saina tsisy. Zay no ilananao ray aman-dreny manoro lalana anazy ary tsy tokony ho reraka zany ianao manoro ny zanakao satria sitraponao no te hanamboatra an'io zaza io. Nga io zaza io tonga mazivo tsy ny tao an-trano tao. Nareo vata ange ny lely tany hanamboatra an'io.
mahakasika le hoe ny zanakareo le mitondra zavatra ao an-trano tsy efa tokony kopy ve anao ray aman-dreny, tsy efa tokony efa manomboka mijery sy manoro zanako amin'izay ianao hoe zanako vavy mivoaka ny trano mandeha mianatra ny elany eto, kanefa rehefa miditry ny trano izy ohatra ny nanana iPhone, fa iza kay no nividy iPhone tanyity zanakay vavy ty, tsy efa tonga saina ve anao ray aman-dreny? Zanaka tsy miasa mivoaka ny trano mianatra dia mitondra iPhone miditry ny trano, dia tsy tonga saina anao ray aman-dreny? Fantatrao ihany zany fa hodinao fanina. Eo amin'izay anao ray aman-dreny manomboka fampiresaka amin'ny zanakao fa ataizana ahitana ny finday torikala izany namiala izy, ary ianao kosa aloha tsy azo mifono zanakao zany raha hitabataba hoe taizy telefony tsy azo mifono zanakao ianao, fa rehefa ampitiavana am-pilaminana ny zanakao mba azonao ny fony. Ny ankizy mantsy rehefa tanora lasa ohatrany tsy te hiresaka amin'ny ray aman-dreny, lasa be famaliana, lasa be mokondoka zay. Ianao ray aman-dreny koa ngefa mba ohatry zany koa nataonao taloha tamin'ny ianao mipetraka tany amin'ny ray aman-dreninao taloha, so be mokondoha be. Manambady zao dia tonga saina tsara hoe tena enjana be le manambady. Rehefa manana zavatra vavoatra an'izay zanakareo dia efa manomboka tonga saina amin'izay anareo vady misy tsy mazava ny ambadika any dia resao milamina, ampilaminana, ampitiavana ny zanakareo hoe fa taizana ahitana an'ireny erikalanina, fa ahoana moa indriny nahita ny zavatra io, iza tokoa mety niantoko andry. Raha resahanareo ampilaminana ampitiavana zanakareo tsy maintsy hiteny foana izy. Zay tsy tsaratsaratra ho an'ny ray aman-dreny. Ny amin'ny akapobeany itsika moa zany le hoe anafonalisy dia ny tsirairay no miezaka ho an'ny tovavy zao, raha ohatra indrika hoe tia indrinana fiainana vanina rahatrizay dia ataovy mahampy izay ataony tata sy neny. Mihinana sakafo ndry marina atoandro hariva milamina zany, mianatra tsara ndry voaloha tsara ny écolage milamina zany, hitadinina indray zay aloha nadidindry mianatra tsara, fa rehefa tafity ndry miasa tsara dia fiainana vaovao indray nandanandry avy eo. Fa raha hoe ndry andanindany vola araka amin'ny papasosy sy ny rehetrarehetra, papasosy tsy antoka andry mandrapahafaty zany. Ny androany ihany ndry moa dia erahany eo, fa rehefa avy eo rehefa mahitahita tsaratsara môlamôla sy metimety noho izy indray izy voadaky ndry dia lasa indray izy miaraka amin'ny olona hafa. Papasosy koa moa zany amin'ny akapobeany tsisy papasosy hoe akavady zany. Misy ny vehivavy manambady na hoe tokatena hoe miaraka amin'ny papasosy zako, ilay papasosy miaraka amindria efa manambady aman-janaka dia taraiky eo aloha ndria. Vitsy ny lehilahy malagasy aka vehivavy efa le hoe niteraka zay, ary efa toetra ratsy ny lehilahy malagasy hafa ny any an-dafy. Lehilahy any an-dafy indrira nanambady ndry taloha dia rehefa niteraka ndria dia nanao divorce, vehivavy célibataire, ka raha metimety aminazy ndry dia raikitra alefa manambady nareo mivady atao ara-dalàna alefa mariage, tsisy olana. Fa lehilahy malagasy tsy mahazaka an'izay lehilahy malagasy indry efa niteraka dia manana zanaka anankiray dia avy eo ndry hoe ho alay mivady, misy ve ho atao mariage ve? Ny ao an-tsainy voaloha dia hoe ny dadany ara tonga eto foana mitsidika anazy, tsy maintsy milela ny ambadika any rehefa fantatro tsara mihitsy. Izy raha miteny foana tsy maintsy zany hoe ny amboa fa zako raha atao ambany dia ahoana mihitsy moa zany, tsy mety ambany. Asinany aloha rangaha rehefa lanilanitsiro dia takana. Zay ny ao anatin'ny sain'ny lehilahy malagasy. Vitsy ny lehilahy malagasy ilay manana ilay fihetsika ilay matotra. Ny sasany efa manambady zao dia hoe nanana tokantrano zao, iny tsy atao mariage, indry efa nanambady ndry, efa niteraka ndry, sarotsarotro ihany zany. Eny misy ny lehilahy tsara fanahy mahavita mitaiza zanabady, misy ka za mahita mihitsy. Olona akaikinay efa nanambady izy taloha dia saraka tavadiny taloha dia avy eo indray izy nanambady, samy niteraka izy anankiroa dia avy eo miaraka mivady dia tsara fanahy izy, ataony toy zanany ilay manana zanaka. Dia eto aloha zany mampitandrina ako, raha zanaka vavy zanakindry hoe manana lehilahy ndry sipa hoe manana mieritreritra vady andry ilay lehilahy dia zao aloha ny ampitandremako. Nareo roa tsy maintsy hiteraka indray androany raha sendra hoe anjara ka mpivady anareo, rehefa zay moa zany fanindrinareo. Fa ilay zanaka vavy maro ny vaovao efa hitantsika hatramin'izay, fa matetika ilay zanabady ampijaliana, misy ilay lehilahy lasa voaolana tampoka,
na olan'ilay dada kely ilay zanaka vavy ilay zanakindry zany indri amin'io tsy afaka isaraka itso satria nareo efa niteraka anankiroa na telo tamin'le vadindry faharoa dia ataondry ahoana hodakandry ve le dadany sa le zanakindry nataondry ahoana mieritrereta zany ndry ho an'ny vehivavy le metrehtra hoe anambady indray ka hoe efa niteraka indry ho an'ny manana zanakalahy maro be fa vao hitantsika reny fa ny olona manana zanakalahy ihany koa le mipetraka amin'ny dadakeliny sasany daroany ny sasany volony mihitsy ny sasany diliry ny faladi mitandrema za moa zany manora ny tsirairay raha eto amintsika amty fiainana sarotra be eto amintsika ty ny fitiavana raha teanao sipa ianao ndana manao sipa fa raha hoe efa niteraka isika misy anankiray ao na hoe roa aloha ary mijanona amin'iny satria soroana zay vitsy ilay olona le dada kely na imama kely vonina anaiky ilay zanakao tokony ho zanany de zay aloha ary tsika hoe manao sipa de manao sipa ohatry ny olona manao sipa rehetrarehetra iny mba tsy manino satria ianao rehefa manambady fandroana ianao de tsy maintsy miaraka mipetraka nareo de eo amin'izay avy eo ny mafy ohatry zareo zany hoe fiainana célibataire zany mino angamba fa ny olona célibataire rehetrarehetra mahatsapa an'izay hoe za tokatena aho mamelona ny zanak'orery tena mafy zany satria raha ohatra ianao ka hoe tsy ampy ny volanao tsy afaka hitaraina amin-drangahy ianao raha ohatra ndray koa ianao hoe marary ianao tsy maintsy zanakao rery eo ary ambon'izay koa ianao hoe ndray andro any tsy maintsy ho lasa mandeha manambady zanakao ianao sy nonjonjonao samy rery ary ambon'izay koa le dangitra le hoe te ile za zany tena dangitra be de ahoana tsisy mpilalao mihitsy zany le izy mafy ny fiainan'olona célibataire fa kosa isika zany rehefa le hoe ity ny anjara koa fiainana célibataire de ankafizo zany le revina célibataire fa tsy hoe andeha anao apidikizo ny fiainanao de nenao mipendritra ny akamona no mahatonga an'ireny malaina sasatra de ny vodiny no ampanaoviny agent facile amin'ny akapobeany aloha raha ny tokony ho izy zany isika tsy hoe andeha andany andro ifampitotona hoe any ampapasosy raha hoe tena mila vola ho an'ny tovavy lay le lazaiko teo hoe rehefa manana ray aman-drenindry miantoka écolage efa milaminy ndry zay efa mihina vary sy laoka ndry maraina atoandro arivo efa milaminy ndry zay hoe mila goûter tsy ampy ny goûter ny meny dada sineny fa indriny ho izy angandry mpanjaka fiainana konge zao fiainana efa sarotra tsisy olona zana tsy manao tsy mihinana goûter ary ndry efa tsara zay ny zava-dehibe de le hoe indry ho tafita fa tsy andeha vatra fory eny ampapasosy de eny indrimy be indrindra avy eo zay zany aloha zany ho an'ny tovavy le manenjika papasosy tsy vaolana izay hoe andeha nenjika papasosy ako raha hoe ndry le hoe ato amin'ny dada sineny efa milamina tsara manana dada sineny ho an'ny ray aman-dreny ihany koa mba aza-petaina loatra koa raha nga le zanaka reo sady tsy ampianarina manasa vilia tsy ampianarina manasa lamba efa andehana labaky izy mbola tsy hainy ny manasa ny slipiny possible ve zany tovavy zany raha ohatra ka andeha anambady izy avita anasa lamba ny vadiny ny kiloto ny vadiny ratry zay dieny mbola kely nge de efa zarinao ray aman-dreny hiatrika ady mafy ny zanakao fa raha zatra nampiadanina ohatra zay tsy nampanaovina raha mihitsy ny zanakao nomenao ny zanakao daholo zay tiany rehetrarehetra de nenao koa nge be indrindra mampianta zanaka diso tafa ohatra ianao ray aman-dreny ka rehefa manambady io zanakao de ho hitanao tsara fa raha sendra kelikely karama ivadiny io latsainy io raha ohatra ka hoe tsy mampidi-bola ny vadiny ao an-trano ao latsainy io ary rehefa mafimafy ny ao an-trano ohatra hoe eto izy zao le hoe nanao sipa teo izy nisy axa ny tany mety lasa nanambola le axa de ohatra ny hitafany hoe lasa hoe tafahoana tamika zareo le vadiny ato nefa tsisy vola vitan'io zanakareo vavy io ny mandaka ilay vadiny ao fa lasa izy niaraka tamin'ny axa satria nanambola antony de satria zatra nampiadanina ray aman-dreny le zanakao de tsy mahalala ny tokony ataony zay ke le lazaiko ianao ray aman-dreny no fitaratra tsy mila zany ianao hoe gejagejaina kenakena ianao ohatran'ireny anjely latsaka tany reny le zana aseva izy manary fako
asef izy manasa vilia rehefa kamo izy anary fako de tsory aminazy marina fa ratra izy rehefa manambady de iny tsy afaka mifanjana amin'ny vadiny izy na amin'ny zanany fa izy tsy maintsy andeha anary fako rehefa taratara amin'ilay lehilahy izy tsy maintsy izy avy eo andeha izy manary fako rehefa ao an-trano mianatra manao répétition zany efa manomboka mizatra le lalam-piainana ao an-trano fa le zanaka kenakenany ohatr'izay de rehefa avy eo izy midingindramo rehefa ny fanambadiana de eo indray no ray aman-dreny tena tsy natoiziko mihitsy le zanako ohatran'izay mantsy misy commentaire le ankizy amin'izao fotoana rangaha izy zao jere olona 20 taona zany efa vaky vody amin'ny papasosy nefa zay 20 taona taloha mbola milalao kanety ohatray 20 taona taloha zany efa manambady koa zany taloha fa tsy nisy ny internet de tsy azo sary ry zavavy fa kosa tamin'ny andro taloha aloha ny vehivavy virgine ankamaroany fa tsika zao efa génération hafa be na izany na tsy zany raha tsy eto Madagasikara ihany misy zany hoe vaky vody aloha loatra zany fa ny any an-dafy koa vaky vody aloha loatra daholo fa ny mampalahelo eto amintsika fotsiny de ilay hoe rehefa vaky vody tsika de lasa bevoka tampoka de tsy mahalala no avitsika any amin'ny tamy mandroso zany jerevinareo spectacle ity averimberiko foana injato vao maro zao ny spectacle de ankizy kely tsy ampy taona ireny mandindy eo amin'ny vovoka eo manovokovoka be manao toeraka sy blablabla inona kay idiran'ny zazakely any anatin'ny spectacle tsisy idiran'ny zazakely tompony ana spectacle tonon-kira rehetrarehetra anatin'ireny hira reny ve de tonon-kira-pitiavana sa tsy zay de inona moa ny tsinjatsinjaha le ankizy amin'le izy satria tsy na le hoe fety le izy